Hanolotantena kwanao uvavulumelunao amirizay atao namni fitini namni fitundra tena raisoa Jesus wana rehetra topo saotranao zay ry Andriamanitra rainay fa efa nomenao anjara amin'ny famonjena ary tonga zanak'Andriamanitra na dia gentilisa zahay fahiny ary na dia tsisan'izay taranaky Abrahama za dia nisaina ho taranaky Abrahama satria efa nampiambonina amin'ny Kristy
tahio ny fotoan'androany zay hianaranay ny teninao amin'ny alalan'ny boky Kolosiana mba handraisanay finoana ary hanitsianay ny lalanay sy hahaizanay mamantatra ny sitraponao koa ao amin'ny fanahy masina irery hany dia mitarihanay ry fanahy masinao amin'ny anaran'i Jesosy mivavana amen. Miara-mantsika rehetra ry havana nahazo izao fotoana izao ahafahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra. Miarahaba koa ny mpikambana rehetra amin'ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy izay mpitserasera amin'ny Facebook ka miara manaraka izao fampianarana izao. Saotra manokana ireo mpandrindra sy mpandamina nanome anjaranay ahafahana mampandroso ny teny ho henin'izao tontolo izao. Ny anjara no safidiko androany dia naoriko amin'ny Kolosiana toko voalohany ny andinin'ny fahafolo. Ny Kolosiana toko voalohany ny andinin'ny fahafolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy mba handehananareo mendrika ny Tompo manao ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Ka ny hoe mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra no lohatenin'izao fampianarana izao. Hozaraiko telo ny fampianarana ataoko. Iresaka voalohany ao ny contexte iresahana sy ny votoatin'ny hafatra misy izany tenin'Andriamanitra izany. Ny faharoa dia ireo teboka lehibe mifamatotra amin'ny Kolosiana toko voalohany andin'ny fahafolo na ny marimarina kokoa mifamatotra amin'ilay teny notsongaina manokana amin'izany Kolosiana toko voalohany andin'ny fahafolo zany hoe handehananareo mendrika ny Tompo manao ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra. Ary ny fahatelo dia fanazavana voambolana sy teny notsongaiko manokana izay fantatro fa manampy atsika amin'ny fandinihana ny teny hoe asa tsara rehetra eto. Resatsika voalohany ary ny contexte iresahana sy ny votoatin'ny hafatra. Ao anatin'izany no resahako vetivety ny mpanoratra, ny anoratana sy ny fotoana nanoratan'ny mpanoratra. Miteraka adihevitra be ny boky Kolosiana ho an'ireo mpikaroka. Avelantsika ho azy ireo ny adihevitra fa valiteny tsotra no resahantsika hoe Paoly no mpanoratra ny boky Kolosiana. Ary tany ampigadrana izy no nanoratra raha izy no mpanoratra. Araka ny toko fahefatra ny andin'ny fahatelo na ny toko fahefatra ny andin'ny fahafolo sy ny andin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ny fiangonana tany Kolosia no anoratany. Misy fanazavana maro azo iadian-kevitra momba an'izany. Saingy izay no ho azontsika mba tsy ho sahirana isika zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy. Ny boky Kolosiana dia azo zaraina folo amin'ny lohahevitra maro samihafa. Kanefa anankiray amin'izany fizarana izany no misy ny perikopatsika dia ny Kolosiana toko voalohany ny andin'ny fahasivy hatramin'ny andin'ny faha efatra ambin'ny folo. Ny toko voalohany ny andin'ny fahasivy hatramin'ny andin'ny faha efatra ambin'ny folo. Eo zany sika no hiresaka sy hianatra. Avelantsika ho an'ny hafa indray ny toko sy andin'ny hafa na dia ampiasaitsika ihany zany hanamafisatsika hevitra sy hanampy antsika amin'ny fanazavana. Ho vakiko ny toko voalohany andin'ny fahasivy hatramin'ny faha efatra ambin'ny folo amin'ny Kolosiana. Noho izany izahay koa dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo hatramin'ny andro nandrenisanay mba ho fenoina ny fahalalana ny sitrapony ianareo amin'ny fahindrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy mba handehanareo mendrika ny Tompo manao ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra mba hampahatanjahina amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahiny ianareo ka hanana ny faharetana rehetra sy ny faharipo. Amen. Fivavahan'i Paoly ho an'ny Kolosiana sy filazana ny fahalehibiazan'ny voninahitry Kristy no misy ny toko voalohany andin'ny fahafolo anjaratsika.
fotoana vitsivitsy taorian'ny nanoratana ny Romana sy talohan'ny nanoratana ny epistily ho an'ny Timoty, indrindra ny Timoty faharoa no nanoratana ny Kolosiana ho fampaherezana ny jentilisa tonga kristiana tany Kolosia. Fampaherezana azy ireo tamin'ny ady amin'ny fampianaran-diso nentin'ireo Grika sy ny Jiosy izay nanozongozona azy ireo tamin'ny finoana. Izany no nanoratan'ny Paoly ny epistily ho an'izany kristiana tonga jentilisa tany Kolosia izany. Izay tena nitsindriana manokana amin'izany dia ny famporosiana ny Kolosiana hahalala fa ny fanatonantsika an'Andriamanitra dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy rerihany fa tsy amin'ny alalan'ny anjely velively. Ny votoatin'ny hafatra resahana eto dia ny hampaherin'ny kristiana Kolosiana amin'ny fahalalana manokana sy ny fahamendrehana izay ilaina amin'ny fiainana ny finoana ho fahatokena ny famonjena ao amin'ny Kristy izay tsy avy amin'ny anjely sanatria no ataon'ny apôstoly eto. Amin'ny filazany ny fikasany hivavaka ho azy ireo dia maneho fa tena fampaherezana ny Kolosiana izay ao anatin'ny fitomboana amin'ny finoana sy efa misantatra ny fiainana ao amin'ny fanjakan'ny Kristy sahady no anamafisany apôstoly Paoly an'izany. Ny hahalalan'ny Kolosiana fa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy rerihany no amonjena azy ireo no arangarangany. Fanoherana avy hatrany ny fampianaran-diso sy mifangaroharo izay mamily ny sain'ny jentilisa ny ova ho kristiana no ataon'ny apôstoly eto. Ny asa-pamonjen'Andriamanitra antsika ao amin'ny Kristy no fototra iorenan'ny fitiavana marina izay izy Andriamanitra mihitsy no fitiavana. Nomena antsika tamin'ny alalan'ny fanahy masina izany fitiavana izany fa tsy misy fahamendrehana na ezaka avy amin'ny asantsika na kely akory aza. Satria tsy misy mpanota na lehibe na zaza fa samy efa nanota ka tsy misy afaka isika. Tsy misy tsy mpanota azafady na lehibe na zaza fa efa samy nandovaota avokoa ny olombelona rehetra ka tsy misy afaka amin'ny mahampanota azy. Nanao izay hanampina ireo jentilisa tonga kristiana tao Kolosia Paoly ho isika teo ka nanoratra ho azy ireo mba hiarovana azy ireo tsy hanaraka ny lalàna jiosy ho lalam-pamonjena, ny fanasongadinana an'i Kristy Jesosy ho loharan'ny-pamonjena sy ny famasohana ireo fampianaran-diso izay mamily lalana ny malemy amin'ny finoana hiala amin'ny marina ka hanaraka ny filozofia sy ny asan'ny saina no faratampony amin'ny hafatra ambaran'ity epistily ity. Ny finoana an'i Jesosy rerihany no iankinam-pamonjena. Ny fitandremana ny lalàna kosa dia manampy antsika amin'ny fahamasinam-piainana sy hitandremantsika ny fahadiovana. Fantatry Paoly loatra fa tandindomindoza noho ny afitsiko ireo jiosy sy ireo grika tany amin'ny sinagoga ireo kristiana zay jentilisa vao niova tany Kolosia. Efa mpanaraka ny Kristy izy ireo kanefa no hozongozonina tamin'ny filozofia sy ny karazam-pahalalana samihafa sy ny fomban-drazana isan-karazany. Isan'ny lehibe tamin'ireo ny fiheveran-diso tamin'izany ny amin'ny fiheverana fa ny anjely no mpanome fahasoavana sy fitahiana ny olombelona. Ahariharin'ny Paoly fa tena loza lehibe ho an'ny finoana kristiana ny fandresen-dahatra ataon'ireo jiosy ny jentilisa zay vao niova ho kristiana hanaraka sy hanaja ny lalàna indray ho lalam-pamonjena raha toa ka Kristy tompo rerihany no mpanome ny famonjena tamin'ny fahatongavany ho nofo. Nanoratra ho an'ireo tany Kolosia hampangina sy hanapimbava ireo apôstoly sandoka ny apôstoly eto izay nampianatra fa ao amin'ny zava-boahary no misy ny herin'Andriamanitra izay mifehy sy mitondra izao fiainana izao ka mitaona ny jentilisa tsy hino sy hanaraka ny Kristy. Izany rehetra zany no nolavin'ny apôstoly sy nampianariny fa diso. Rehefa nandoka sy nidera azy ireo noho ny amin'ny fiandohan'ny finoany
ireo jentilisa niova ho kristiana ny apôstoly dia nampitandrina ny kolosiana tsy hosodoka ny filozofia sy ny fomba mampanao araka ny lalàna indraindray be mpanaraka izy ireny kanefa dia fivilian-dalana tanteraka. Hiditra sahady amin'ny fizarana faharoa isika iresantsika ireo teboka lehibe mifamatotra amin'ny asa tsara ny fahavokarana sy ny fahamendrehana amin'ny fanarahana ny tompo zany hoe mifandray amin'ny toko voalohany ny 10 izay anjarantsika eto. Manomboka amin'ny fomba fanao mahazatra azy Paoly raha manoratra ny Kolosiana. Avy eo tohizany amin'ny fisaorana an'Andriamanitra noho ny finoana sy fitiavana teo amin'ny Kolosiana izany. Tonga n'Andriamanitra tany Kolosiana ny filazantsara ka ny tombo sy vokatra tany tahaka izay any amin'izao tontolo izao koa. Amin'izany no amporosihan'ny Paoly na dia mifatotra aza izy ka nanoratany hitondra fampaherezana ny fony izy ireo tamin'ny alalan'ny filazantsara mba tsy ho azony fakapanahy amin'ireo karazam-piheverana sy fahalalana samihafa. Hoy izy tandre mifandrao misy mahalasa anareo ho babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana araka ny abidimpianarana zao tontolo zao fa tsy araka ny Kristy. Raha mamaky sika ny toko faharoa ny 2 hatramin'ny 7 sy ny 9 amin'ny boky Kolosiana. Ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana haitraitra sy fanetretena ary ny fampahorinan'ny tena nefa tsy manankery akory hahasaraka ny fampanaranana ny nofo hoy ny toko faharoa ny 9 izany no mbola isaoran'ny Paoly an'Andriamanitra noho ny amin'ny mbola tsy fiovany ireo jentilisa tonga kristiana hanaraka fampianaran-diso araka ny toko voalohany 9 hatramin'ny 7 sy itanisany ny tonom-bavaka ataony ho azy ireo ho fantatry ireo jentilisa tonga kristiana tany Kolosia ireo araka ny toko voalohany ny 9 hatramin'ny 17 izay konteksta misy antsika ito. Tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy mba hanananareo fahendrena. Ho resahantsika amin'ny tapany faharoa ity amin'ny fizarana faharoa ity amin'ny tapany voalohany ny atao hoe fanahiny fahendrena. Ity resaka momba ny fanahiny fahendrena ity raha mamaky ny Kolosiana toko voalohany ny 7 hatramin'ny 10 isika andao iverenana vakina sao misy efa very sahady ny sasany amintsika. Kolosiana toko voalohany ny 7 hatramin'ny 10 noho izany izahay koa dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo hatramin'ny andro nandrenesanay mba ho fenoina ny fahalalana ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra amin'ny fanahy mba handehananareo mendrika ny tompo manao ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Amin'izany dia hita fa tsy vahiny ny boky Isaia na ny Isaia voalohany Paoly raha mampiasa voambolana sy firafitra mifanakaiky amin'izay voalaza ao amin'ny testamenta taloha izy. Nianatra sy namaky an'izany boky Isaia izany ny apôstoly eto. Hita koa ny toko sy 9 izay ahitana fa nianatra ny testamenta taloha ny apôstoly raha mamaky ny Romana toko 7:17 ny 9:7 sy ny toko 10:12 isika. Azo ampitahaina amin'izany ny Isaia toko 1:10 ny 9 raha mamaky ny Kolosiana toko voalohany ny 9 isika saingy misy fanovana kely ara-pandrafetana ny fehezanteny any amin'ny Isaia toko 1:10 raha ampitahaina amin'ny toko voalohany ny 9. Ary satria ny Isaia no voasoratra voalohany dia ny Kolosiana zany no nisy fanovana ara-pandrafetana. Inona no voalaza ao amin'izany Isaia toko 1:10 zany. Ary ny fanahin'i Jehova hitoetra ao aminy dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana
ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an Jehova. Izao kosa ny voalaza amin'ny toko voalohany 1:7 amin'ny Kolosiana anjarantsika ito. Mba ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy. Ny fahendrena irerihany no ahaizana mandeha mendrika ny tompo, anaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra ka mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Tohizan'ny Paoly amin'ny fanamafisana hoe hampifaliana ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana sy ho amin'ny hareny fahatokena be avy amin'ny fahazavan-tsaina ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra dia Kristy. Raha mamaky sika ny toko faharoa, andininy faharoa sy ny andininy fahatelo. Koa dia fanoroana ny Kolosiana ny tena fahendrena no ataony apôstoly amin'izany vavaka ho azy ireo izany. Izany koa no mandrafitra ny heviny hafatra rehetra manerana ny epistily. Mikisaky sika amin'ny tapany faharoa amin'ilay fizarana faharoa teo. Fandehanana miendrika ny tompo. Inona moa izany fandehanana miendrika ny tompo izany? Raha fandehanana miendrika ny tompo no tiany Paoly hataon'ireo Kolosiana na ny jentilisa tonga kristiana tany Kolosia, araka ny toko voalohany 10 tapany A ito, dia tany saina amin'ny endrika maro izany eo amin'ny tohin'ny teksta. Raha mamaky sika ny tapany faharoa amin'ny toko 10 hatrany amin'ny andininy tapany faharoa amin'ny andininy 10 hatrany amin'ny andininy 14. Tsy azo sarahina ireto lohahevitra manaraka ireto raha mamaky io toko sy andininy io isika. Ny voalohany, fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ny faharoa, fahavokarana amin'ny asa tsara rehetra izay anjarantsika ito. Ny fahatelo, fitomboana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Ny fahefatra, fampahatanjahana amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahitr'Andriamanitra. Ny fahadimy, faharetana rehetra. Ny fahenina, fandeferana rehetra amin'ny hafaliana. Fahafito, fananana anjara amin'ny liovan'olona masina eo amin'ny mazava. Ny fahavalo, fahafahana amin'ny fahefany maizina. Fahasivy, fifindrana ho amin'ny fanjakan'ny zanaka malalan'Andriamanitra. Ary ny fahafolo farany, fananana fanavotana dia ny famelan keloka. Raha mahita an'izany filaharana izany isika dia ny zava-dehibe indrindra no resahana fahafolo. Ilay hoe fananana fanavotana dia ny famelan keloka. Dia raha tany saina midina indray zany dia toy izao, ny fananana fanavotana dia ny famelan keloka no mahatonga ny olona iray hifindra ho fanjakany zanaka malalan'Andriamanitra. Mahatonga azy hanana fahafahana amin'ny fahefany maizina. Mahatonga azy hanana anjara amin'ny liovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Miteraka fandeferana rehetra amin'ny fiainana, amin'ny fifaliana. Mahatonga azy hanana faharetana, dia ny faharetana rehetra na amin'ny lafininina na amin'ny lafininina. Mahatonga azy hahazo fampahatanjahana amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahitr'Andriamanitra. Mahatonga fitomboana amin'ny fahalalana tsara amin'Andriamanitra. Miteraka fahavokarana amin'ny asa tsara rehetra ka hahatonga azy hanao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Efa vokatra zany ilay asa tsara amin'izany. Amin'ny alalan'ny fahazona fahendrena avy amin'ny fanahy masina irerihany sy ny fahalalana omeny fanahy masina irerihany no ahaizan'ny Kolosiana mahay mandeha miendrika ny tompo. Manamafy zany izay ambaran'ny Paoly ao amin'ny Efesiana toko voalohany 1:12 sy 1:17 hoe: dia tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavako mba homen'Andriamanitra i Jesosy Kristy tompontsika rainy voninahitra ho anareo ny fanahin'ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara. Izany fahendrena sy fahazavan-tsaina izany dia avy amin'Andriamanitra. Raha mamaky sika ohatra ny Exodus toko 1:30 ny 7,
izay mitovitovy amin'ny Exodus toko fahadimy amin'ny telopolo. Ny andininy faharaiky amin'ny telopolo dia toy izao no ao amin'izany toko sy andininy zany. Ary no fenoiky ny fanahin'Andriamanitra izy dia fahindrena sy fahiratan-tsaina sy fahalalana ny amin'ny tao zavatra hafa. Ka efa no fenoiny fanahin'Andriamanitra dia fahindrena sy fahiratan-tsaina sy fahalalana ny amin'ny tao zavatra samy hafa. Toy izany koa no hita ao amin'ny Isaia toko faha 1:12 ary ny fanahin' Jehova hitoetra ao aminy dia ny fanahin' fahindrena sy ny fahazavan-tsaina. Izany no mitondra antsika ho amin'ny fanazavana ny tapany fahatelo amin'ity fizarana faharoa ity. Andriamanitra maniraka ny fanahy ho amin'izao tontolo izao. Ny filazantsara no nentin'Andriamanitra hampahalalana an'izao tontolo izao ny famonjena sy ny asany lehibe. Ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany. Izay nanasoavany antsika maimaimpoana ao amin'ny malala dia Jesosy zany. Hahatanterahany ny fitondrana hatao mandra-pahatapitry ny andro voatendry hanangona ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy na ny any an-danitra na ny ety an-tany ho ao aminy. Araka ny Kolosiana toko 1:9 sy 9:10. Tsy misaraka ny maha olon'Andriamanitra sy ny zava-panahy. Ka ny olona araka ny fanahy no mahay manao ny zava-panahy. Ny olona efa nandray ny fanahin'Andriamanitra mihay no sy manaiky azy no manana fahindrena sy fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra. Ny hoe olona araka ny fanahy dia fanavahana antsika vita batisa amin'ny olona tsotra tahaka ny Adama. Izay nofo sy ra, panota sy nandova ota fotsiny, ka lazaina hoe vovoka satria avy amin'izany nanalana azy. Koa dia tsy filazana olona rivotra na angatra fotsiny na tsy hita maso no tondroina amin'ny hoe araka ny fanahy fa olom-baovao izay manana ny toetry ny tenan'ny Kristy taorian'ny tsanganany tamin'ny maty. Olona efa nafahana tamin'ny ozo no fahotana na tsangana hiala amin'ny vovoka dia ny fahafatesana. Ka olona voaomana ho amin'ny fiainana mandrakizay sady efa misantatra izany raha teo. Ka ny hoe avy amin'ny fanahy araka ny toko 1:7 dia mahafaoka ny mahafanana ny fanahy masina izany fanomezana izany, na ny mahaloha rano ny fanahy masina, na ny mahampanome ny fanahy masina, na koa ny mahampanolo-tsaina azy. Tsy azo sarahina ireo. Izay no fizarana faharoa izay niresahantsika ny amin'ireo teboka lehibe mifamatotra amin'ny anjarantsika eto dia ny hoe mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra. Ny tapany fahatelo amin'izao fampianarana izao no iresahantsika ny fanazavana ireo voambolana tsara ho hadihadiana manampy atsika hahazo ny toerany hoe asa tsara sy ny hoe mitombo ary ny fahalalana tsara an'Andriamanitra amin'ny anjarantsika eto. Raha mamaky ny toko 1:7 isika dia toy izao no voalaza ao. Araka ny efa renareo tamin'ny Epafra, mpanompo namanay sady malala, izay mpanompon'ny Kristy mahatoky eo aminareo. Izy koa no nanambara taminay ny fitiavanareo ao amin'ny fanahy. Fitiavana ao amin'ny fanahy na fitiavana ao amin'ny Kristy. Fitiavana kristiana izany ka fitiavana azo antoka. Hisy fiovana lehibe eo amin'ny tantara na ny tantarantany ka tsy tokony ho voatariky ny fakapanahy ny mino. Tsy mba miorona amin'ny tany sy ty fiainana mandalo ity ny fanantenany mino, fa ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany. Na ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra marina irery ihany. Izany no antony fahavokarany sy fitomboany amin'ny asa tsara. Tsy mila anjely fa ampy ho antsika ireo mpanompon'Andriamanitra izay mitory sy mampianatra ny tenin'Andriamanitra. Raha ny fampitahakafatra no resahany. Olombelona no nomena fahefana hitory sy hanambara ny hafatry ny famonjena. Ka na ny jamba, na ny marenina, na ny mandringa, na ireo zay manana kle maratsaina, na ny olona mihevitra ny tenany fa ho salama, dia samy manana anjara amin'izany tory teny izany.
isika eto amin'izay de fiainana manokana dia misaotra an'Andriamanitra manana an'ireo mpiara-miasa izay manao ny teny tanana mampita ny hafatra amin'ireo manana fahasahiranana amin'ny fihainoana. Lehibe sy azo antoka ny fitiavana ao amin'ny fanahy izay ananany mino. Io fitiavana marina sy azo antoka io ihany no ahefana ny asa tsara rehetra. Miditra isika amin'ny toko voalohany ny andininy fahasivy izay manakaiky ny anjarantsika ito. Ny tapany voalohany ahitantsika ny hoe izahay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo. Torohevitra sy fampaherezana feno no ambaran'ny apôstoly amin'izany. Tsy amin'ny andro vitsy na mandalo fotsiny no mivavaka ho anareo na ho an'ny fiangonana tany Kolosia ny apôstoly fa mitohy amin'ny fotoana rehetra. Mariky ny fitiavana izany. Fahatsiarovana ambavaka tsy mitsahatra ka sady manamafy fa mbola tsy tonga amin'ny farany ny fotoana iainan'ny Kolosiana no mbola manindry fa ety antany miady izy ireo. Ny hoe mba ho fenoina dia manazava fa fangatana sy faniriana saingy tsy hoe zavatra mbola irina fa efa azo raha teo. Ny zavatra efa azo no irina hananany ireo any Kolosia. Ny tsy fahampiana sy ny fahafenoana mandra-pahatonga ny mino any amin'ny fahatanterahana no antony vavaka eto. Asehony apôstoly fa tsy mba reraky ny mivavaka ho azy ireo izy sady midera sy mankasitraka azy ireo amin'ny fiaretany sy ny tsy fialany amin'ny finoana izay efa noraisin'izy ireo tamin'ny teny notoriana. Ny teny efa notoriana no fototra ary fanamafisana izay efa noraisin'izy ireo ny vavaky Paoly eto mba tsy ho finoana mitoepona fa finoana iainana sy miasa no ao amin'ny Kolosiana ka hanao asa tsara sy marina izy ireo. Ny tapany faharoa amin'ny andininy fahasivy eto dia ahitantsika ny hoe fahalalana tsara ny sitrapony na ny sitrapon'Andriamanitra. Inona moa izany sitrapon'Andriamanitra izany? Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hahalalantsika an Jesosy sy ny hahafantarantsika fa tsy amin'ny alalany anjely no amonjenantsika fa amin'ny Kristy irery hany. Ao amin'ny Kristy irery hany no amonjenantsika. Ahoana no ahafahantsika na ahafantarantsika izany? Amin'ny alalan'ny fampianaran'ny fanahy masina irery hany. Fa amin'ny fahindreny izao tontolo izao na amin'ny asan'ny saina dia tsy mahavita ninninona isika. Avy amin'ny fanahy masina ilay finoana ary avy amin'ny fanahy masina no ahaizantsika manao asa tsara. Tsy misy asa azo ankasitrahana raha tsy avy amin'ny fanahy masina. Izay nomenantsika hitarika sy hampianatra antsika ny sitrapon'Andriamanitra sy handraisantsika ny fahasoavana. Koa dia tsy misy tarihana tanteraka sy azo antoka ivelany izay ataon'ny fanahy masina. Tsy misy zavatra irin'ny apôstoly raha teo raha tsy izany. Araka izay lazainy hoe tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahindrena sy amin'ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy masina. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny handehanan'ny olona amin'ny asa tsara sy ny fieritseretana tsara ary ny fitiavana. Ka ny fanahy masina irery hany no mahay mamboly izany ao am-po hahatanterahantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Ny anjarantsika eto amin'ny tapany voalohany dia ahitanany hoe mba handehananareo miendrika ny tompo. Resaka fahamendrehana izay efa hita any amin'ny andininy fahaenina amin'ny bokyny Kolosiana toko voalohany ity. Ina no voalaza ao amin'ny andininy fahaenina amin'ny toko voalohany. Raha mamaky izany sika dia izao no voalaza ao. Io filazantsara io dia efa tonga eo aminareo ka mamokatra sy mitombo tahaka ny eo amin'izao tontolo izao. Toy izany koa ny eo aminareo hatramin'ny andro nandraisanareo sy nahalalanareo tsara ny fahamarinan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Amin'izany dia mazava fa noho ny fahasoavana irery hany no nandraisantsika ny fanomezana.
ny fiainana sy ny asa izay iainany mino na iza na iza dia teraka ho azy eo amin'ny fiainany andavanandro. Ka ny fanaovana asa tsara dia tsy zavatra foronina fa teraka ho azy eo amin'ny fiainany mino. Ny fiorenana amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fandraisana izany asa tsara izany ho vokatry ny finoana rerihany no mampitombo azy. Ka ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra no ivavahany apôstoly hananantsika ka hatonga antsika hanao ny asa tsara hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mendrika ny mahazanak'Andriamanitra mijoro amin'ny finoana marina, mitombo hery avy amin'ny fampaherezan'ny fanahy masina isika amin'izany fanaovana ny asa tsara izany. Tsy fampianaram-pinoana intsony loatra no tsindrina eto fa efa resaka mahakasika ny fiainana andavanandro arak'izay mitana saitsika tamin'ilay lohahevitra 10 izay mifamatotra dia vokatra fahasivy noho ilay fanavotana nataon'i Kristy no raisiny mino ny fanaovana asa tsara. Vokatra fahasivy misy zava-dehibe 8 zany manelanelana azy dia milahatra fahasivy ny fanaovana asa tsara. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra rerihany ho isika teo no ahefahantsika an'izany ka asaina hanao asa tsara isika amin'ny alalan'ny filazana hoe mankahala ny ratsy mifikira amin'ny tsara. Saingy mbola mivavaka amin'ny hanaovana izany asa tsara izany koa isika na ny apôstoly ka tsy mitsahatra mivavaka ho antsika izy na isika koa tsy mitsahatra mivavaka ho an'ny namantsika. Handehanantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny asa tsara sy ny teny rehetra ataontsika. Koa ny fanaovana asa tsara izany dia tsy ezaka hitadiavana fahamendrehana na hanatonana an'Andriamanitra fa teraka avy amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fandraisana ny famonjena tamin'ny fanavotan'i Kristy irerihany. Ny vokatra izay tafiditra amin'ny anjarantsika eto ihany koa hoe manao ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra. Ny ahy dia nadikako hoe vokatra satria raha hatao hoe mahavokatra dia alaim-panahy isika hihevitra fa ezaka avy amintsika ilay famokarana. Fa raha lazaina hoe vokatra dia tanteraka na teraka avy amin'ilay fahasoavana zany. Manao izay ankasitrahan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ny mino. Zany hoe mahavokatra sy mamoa amin'ny alalan'ny asa tsara noho ny fahalalana an'Andriamanitra. Misy fanazavana misy kokoa ny hevitry Paoly takona any amin'ny toerakafa amin'ny asa sorany ity resaka momba ny hoe vokatra ity. Ny fanomezan'Andriamanitra hery ny mino hanao ny sitrapony sy ny fanampiny ary ny fampahatanjahany azy amin'ny alalan'ny fampianarana, fahindrena sy fanomezana azy feno ny fahasoavany no hahalalany mino an'Andriamanitra. Kanefa tsy antery zany fa antsitrapo. Izany no antony ivavahany na ivavahany apôstoly ho an'ny Kolosiana mba ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fahindrena rehetra sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy ka handehanan'izy ireo miendrika an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ny mino. Efa nandray fahasoavana ny fiangonana tany Kolosia na ireo jentilisa izay tonga kristiana ka efa tanteraka sady efa olom-boavonjy. Kanefa tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho azy ireo kosa mba ho fenoina amin'ny fahalalana tsara ny sitrapon'Andriamanitra izy ireo amin'ny fahindrena sy ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina izay ataon'ny apôstoly. Misy zava-miafina maro izay mbola nafenina tamin'ireo apôstoly izay nozarain'izy ireo ho any hafa avy tamin'izay efa noraisiny ihany. Tsy mahagaga fa efa voalaza any amin'ny testamenta taloha ny hisian'izany. Ny fanahin'i Jehova zarainy ho any olona rehetra tsy ankanavaka. Ny fahazahoan'ny jentilisa ny finoana sy ny fanantenana amin'ny Kristy dia tena fisehoan'ny herin'ny voninahitr'Andriamanitra izay fototra entiny mino manao ny asa tsara sy miaritra ny fahoriana ary miady
amin'ny fampiviliana samy hafa. Mamarana sahady isika, inona no hafatra lehibe omena antsika miainga amin'ny toko sy andininy izay novakitsika teo. Ny hafatra lehibe dia ny hanekentsika fa tsy misy ezaka avy amintsika izay ankasitrahan'Andriamanitra raha tsy efa novonjena isika. Ny famonjena nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanavotana vitan'ny Kristy ho anao no anananao anjara amin'ny famelan-keloka. Ary rehefa voavela heloka isika, afaka amin'ny ozo ny fahotana, afaka tamin'ny fahotana ny lovana, afaka tamin'ny fanandevozan'ny devoly, efa nafahan'Andriamanitra tamin'ny fanandevozan'ny ota sy ny nofo isika, dia afindra ao amin'ny fanjakany zanak'Andriamanitra. Ampidirina ao amin'ny Jesosy isika teo amin'ny batisa, ampiraisina aminy isika, ka manana fahafahana amin'ny fahefan'ny maizana, tonga zanaky ny mazava. Manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay isika, tonga zanak'Andriamanitra isika. Tsy azotsika atao intsony ny miteny hoe mbola nofo, olombelona miloloha lanitra, olombelona mandia tany, fomba fiteny diso zany. Fa olona mandresy ny fakapanahy rehetra, olona maharitra ny fahoriana rehetra, ary olona mifaly amin'ny fizahan-toetra isika. Olona manana faharetana ny mino, satria nomena fampahatanjahana avy amin'ny herin'ny fanahy masina. Nomena antsika izay efa zanak'Andriamanitra teo amin'ny batisa ny fanahy masina. Fanana ny mino ny fanahy masina. Ao aminao izy, mitarika anao izy, mampianatra anao izy. Ny fibebahana dia ampianarin'ny fanahy masina. Ny fanenenana noho ny ota dia ampianarin'ny fanahy masina. Ny fankatoavana an'Andriamanitra dia taridalana avy amin'ny fanahy masina. Ny fandehanana amin'ny lalan'ny fahamarinana dia torohevitra avy amin'ny fanahy masina. Ary ny fahatratrarana, ny tanjona dia asan'ny fanahy masina irery ihany. Mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ny olona tariny fanahy masina, ka manana hery hoentina mamokatra asa tsara. Manao ny asa tsara izy, kanefa mila mitandrina. Mila mitandrina izy, indrindra amin'izao andro ankehitriny mampaniry toy ny anana ny fiangonana izao. Fa moa ve ilay filazantsarany Kristy tokoa no miely sy mivelatra sa filazantsara hafa? Sao sanatria fampianarana sandoka sy filazantsara tsy izy akory no mameno any Madagasikara. Mampahatsiaro antsika lay asa lehibe nataon'ilay mpanakanto malaza izay mpitarika ny US for Africa, ilay nitarihin'i Michael Jackson, namirina vola mahatratra hatrany amin'ny $10 tapitrisa ho an'ny Afrika izany. Asa tsara zany. Ary mahataitra an'izao tontolo zao, mampilendalenda olona maro. Izany ve ilay asa tsara andrasana amintsika? Tsy ratsy zany asa lehibe vitan'ny mpanakanto zany. Fa teraka avy amin'ny finoana ve zany? Hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ve zany? Samy mamaly ny fanontaniana isika. Sao fiangonana efa nivily lalana no arahintsika? Sao fomba mampanao ivelana no asolontsika an'ilay hazo fijalian'i Kristy izay namonjena antsika? Isika Luterana moa dia manindry mafy fa ny hazo fijaliana irery hany no torinay, io irery hany no teolojianay. Ka ny fanamarinana, ny fanavotana, ny fanafahana, ny famonjena, ny fampihavanana amin'Andriamanitra dia teo amin'ny hazo fijaliana no nahazahoantsika izany. Ary teo amin'ny hazo fijaliana koa no nandevonana ny ota sy ny ozona rehetra, ny sazinota rehetra, ny heloka rehetra, ny tsy fahatanterahana rehetra, ny fahalemena rehetra. Eo amin'izany hazo fijaliana izany no andevonana azy. Ary ny fahafatesana dia efa nentin'i Kristy. Ny aretina rehetra dia efa ny aretan'i Kristy. Ka rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia aresitsika izany rehetra izany. Sao anarana sy firazanana no sisa ireharehantsika. Zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy, zanaky Soatanany, zanaky Farimena, zanaky Manolotrony, zanaky Ankaramalaza,
sao anarana sisa no ireharehantsika. Fa ny finoana kosa dia efa very ka finoana sandoka anao amintsika. Fivavahana amin'ny anjelo no ataonao. Lasa ny anaran'ireo evangelista zay natsoin'Andriamanitra hitoroteny sy hampaheriny malagasy tamin'ny andro sarotra sisa ny ivavahanao. Ny zavatry ny tany no ianteheranao. Amin'izao andron'ny Covid zao dia laim-panahiny maro. Hiantehitra amin'ny fanafody, hiantehitra amin'ny dokotera, hiantehitra amin'ny zavatra maro samihafa. Tsy ratsy zany. Fitaovana nomen'Andriamanitra antsika ny zavaboahary ho antsika mandray ny fanasitranana avy aminy. Izy rery ihany ny mpanasitrana. Mpitsabo ihany ny dokotera. Fitaovana entiny mitsabo ihany ny fitaovana maro samihafa sy ny fanafody isan-karazany. Andriamanitra irery ihany no mpanasitrana. Tandremo ny fanafody ampiasany ao e. Sao fanafody avy amin'ny anjely, sao fanafody avy amin'ny olona hafahafa tsy azo antoka ka mivadoka ho fanompoan-tsampy. Matetika isika no manoratra anatin'ny taratasy fitadiavan'asa hoe mpiandry loterana malagasy, diakona FJKM mba ho moramora kokoa ny azahoana ny asa. Tsy vitsy ny miezaka ho voatokana amin'ny asa fanompoana manokana toy ny mahampiandry ny mahadiakona. Sitrany hay mba vita mariazy malakilaky kokoa. Sao zavatry ny tany tahaka izany no ianteheratsika ka lasa mivadika ho kilalao ilay fivavahana. Lasa fitaovana ho entina mitady ny zavatsoan'ny tany ihany ny finoana imatimatesantsika. Ka tsy mitombo amin'ny asa tsara isika, tsy miaina ny finoana intsony isika, fa efa very lalana noho ny tsy fahalalana an'Andriamanitra, noho ny finoana diso. Raha tonga teto Madagasikara, ny filazantsara ny Kristy dia namoara malagasy. Ary maro amintsika no mirehare hoe mahery 20% malagasy no kristiana. Mitondra voa ho an'ny tenany ve ilay filazantsara? Mitondra voa ho an'ny ankohonany ve ny asa tsara izay ataony? Aveo raha tsy azo sakanana ny filazantsara hitataratra amin'ny fiainan'ny malagasy ve izany? Tsy maintsy mijoro ho vavolombelon'ny finoana sy ny fanantenana ny mino amin'ny fiteny, amin'ny asa sy izay ataony rehetra, ary amin'ny hevitra sy ny fisainany manontolo, na amin'ny takona na ankarihara, na amin'ny maizina na amin'ny mazava. Ka tena diso ny filazana hoe na mahantra zahay dia falifaly Andriamanitra. Tsy marina izany. Mampalahelo an'Andriamanitra ny mahita ny Madagasikara mahantra. Mahonena an'Andriamanitra ny mahita ny malagasy tsy mihinan-kanina. Diso tanteraka isika raha milaza hoe falifaly Andriamanitra, raha zanak'Andriamanitra isika kanefa tsy mihinan-kanina. Tsy vavolombelona ao amin'ny rindriny efatry ny fiangonana ihany isika zanaky ny fiangonana loterana malagasy. Tsy anarana voasoratra amin'ny boky mirakitra ny anaran'ny mpandray fanasany tompo eo amin'ny fiangonana no zava-dehibe. Na ianao mpitarika sampana, na ianao isan'izay mafanafo eo amin'ny fiangonana. Fa tsy maintsy mivoaka ity velany, mitaona ny hafa ho tonga zanak'Andriamanitra. Izany lay asa tsara vokatry ny finoana. Mijoro ho vavolombelon'ny finoana. Ka raha mpampianatra ianao dia mihatsara ny kalitaon'ny fampianarana satria zanaky ny fiangonana loterana ny mpampianatra. Raha mpitsabo ianao dia azo antoka fa tsy misy fitsaboana kitoatoa satria zanaky ny fiangonana loterana malagasy no mpitsabo. Raha pastora ianao dia tsy misy toroteny mivilivily fa mazava tsara ny lalàna na dia ho tapaka aza ny kapoka. Ary mazava tsara ny filazantsara tsy azo afangaro amin'ny lalàna. Mahafaty ny fanafangaroana izany ho lotera ary mamono olona manam-poizina. Tahaka izany raha mpamily taxi be ianao dia mirindra tsara ny arabe sy ny famovoizana, fa tsy hoe ny taxi be no fanohitra mampikatso ny lalana. Isan-tsokajy ny asantsika. Ary amin'izany asa fivelomana sy asa fanompoana manokana izany sika no mijoro vavolombelon'Andriamanitra amin'ny fahalalana azy, amin'ny fitomboana amin'ny asa tsara, mahavokatra. Tsy zavatra mandeha ho azy. Tsy mba targetra ny fiangonana zany manao asa lasa faizana, fa rehefa manao dia manao. Ary rehefa manao dia manao izay tratry ny aina. Mifoha maraina alipandry ny zanaky ny fiangonana. Ry havana, raha mivoaka ety ivelany sika
ka mandeheny amin'ny pilalaovana na ny fitsangatsanganana na ny toeram-pilomanosana hatrany amin'ny toeram-piasana hatrany am-pandevenana hatrany amin'ny fivorim-pianakaviana lanonan'ny mpianakavy any amin'ny faritra leha rehetra na eto Madagasikara na any ivelany eny amin'ny lalana rehetra na aiza dia manao ny asa tsara sady mitombo amin'izany. Tsy miandry ho mpanan-karena isika satria na Norvezianina ka ty Madagasikara nitondra filazantsara nge firenena mahantra izy talohan'ny 700 isan'ny firenena mahantra tany Eropa zany Norveziana izany. Kanefa dia tena nahavita nanangona sy ny hafy ho fanohanana ny asan'Andriamanitra izy ireo. Nanofa na sy naniraka olona maro hankaty amin'ny tany mahantra na ny tany maizina, ny tety ranomasimbe, ny aritra hatsika sy hafanana, namoy vady amanjanaka ny maro anisa tamin'ny misionnery ankoatry ny fandaozana ny tanindrazana sy ny ray aman-dreny. Tsy nahasakana azy ireo fahiny tsy hitory filazantsara ny fananana izany fanantenana izany, ny fananana izany finoana izany. Eto Madagasikara 500,000 ny malagasy no kristiana. Nahoana i Madagasikara no fadiranova ny tahaka izao. Mitombo amin'ny asa tsara ve isika? Mamoa ve isika? Misy vokatra ve eo aminao? Miady sy manohitra ny fampianaran-diso ny fiangonana. Raha milaza fa Andriamanitra mpanan-karena ka tsy maintsy mpanan-karena ny kristiana, tsy voatery. Marina fambaran'ny Salamo 420 an Jehova ny tany sy zay rehetra eo aminy. Saingy tandremo sao ny harena no mahatonga anao ho mpivavaka, sao voninahitra no mahatonga anao ho tonga aty am-piangonana, sao fitiavan-tena no mahatonga anao hanaraka anaram-piangonana. Fampianarana mivily izany, na iza no mampianatra azy na anjely aza no mitarika anao amin'izany. Tena fampianaran-diso zany, mamily lalana anao hiala amin'ny Kristy ka ho tahaka an Jesosy zay nalainy mpanahy araka ny Mateo 4:1-4:10. Ho tia voninahitra, ho tia sakafo, ho tia harena, tsy izany. Fa ny zanak'Andriamanitra dia mitombo amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Raha toroteny mitarika anao hatoky ny zavatry ny tany no fandrenao. Raha toroteny mitarika anao hahita vady fotsiny, hahita asa fotsiny, hahazo fahasalamana fotsiny no mitarika anao, dia tena toroteny diso zany ry havana. Raha manao ny asa fitoriana ny mino sady miaina sy miaritra fahoriana noho ny finoana sy ny fanantenana, dia miakapeo izy midera ilay namonjy azy. Ka fa anaty mpisaorana no ataony raha manao asa tsara izy. Tsy fitadiavana famonjena intsony fa efa azo ny famonjena. Tsy fitadiavana sitraka fa efa nakasitrahan'Andriamanitra izy. Tsy fitadiavana fanavotana fa efa vitan'ny Kristy ny fanavotana. Fandresena tsy ekeny zao tontolo zao izany. Tsy fantany zany. Ny mino ihany no manana an'izany. Ka raha famonjena amin'ny alalan'ny anjelo ny anteheran'ny fiangonana, na ireo zay Grika sy Jiosy tany Kolosia, ahitsy ianao androany fa famonjena ao amin'ny Kristy irery ihany no azo antoka. Ary zany no miteraka asa tsara ankasitrahany io mason'Andriamanitra. Maharitra fahoriana ny mino, maharitra fizahan-toetra izy, manohitra fakapanahy izy amin'ny fotoana rehetra raha mbola miaina eto an-tany. Ny finoana miorom-paka ao amin'ny mandrakizay hany no mahay miaritra ny fahoriana mandalo amin'ity tany ity. Ry havana, raha tsy mahay mandeha miendrika an'Andriamanitra isika, sady tsy manana ireo singa mifamatotra amin'izany fandehanana miendrika an'Andriamanitra izany, dia tsy hahefa na inona na inona. Isika ihany no hanimba ny finoantsika amin'ny fanarahana ireo asan'ny saina sy mamily ny marina ka mamboly fampianaran-diso miorina amin'ny filozofia, fahalalana, fahendrena, fisainana, fomban-drazana izay mitera-doza raha alahatra amin'ny famonjen'i Kristy. Satria mety ho tako na tanteraka ny fahasoavan'Andriamanitra izay eo amin'ny Kristy. Lasa ho ambanin'ny zavatra ny fanasan'ny tompo sy ny batisa. Fa lasa ny harena, ny firoborobo ny fiangonana, ny hamarin'ny voatokana ho mpiandry, ny habeny olona lasa diakona, ny hamarin'ny pastora miasa sy ny fitombony volam-piangonana. Ary mampalahelo fa raha mivory ny komiti-piangonana atao mahisy tsara ny resaka. Matetika resabolana mandany fotoana. Ny fampianarana mitsotsoroka atao amin'ny fiangonana Luterana Malagasy. Zara raha mahay soratra masina ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy. Mila miverina amin'ny maha Luterana isika ka miverina indray ny fampianarana soratra masina. Fa mampalahelo ny zanaky ny fiangonana. Mora viravirain'ireo fiangonana zandriny sy ireo karazam-pampianaran-diso zay ataontsika hoe sekta isan-karazany izy. Tsy fantany izay inoany. Ny fiezahantsika hanindrahindra ny mahazanaky mama, ny mahazanaky dada, dia tena manimba ny fiangonana izany. Satria mampivaky ny fiangonana, mampisarabazana ny samby zanaky ny fifohazana. Tena loza ireny.
indrindra ho andreo zay tsy amin'ny fahalalana tahaka ireo gentilisa zay vao niova dia tena fadiranovana tsy fantany aiza no harahina iza no marina ny fandrindrana ny asan'ny fiangonana tsy mazava ny asa diakonaly zay anaovana ny asa tsara ina ny lohalaharana mampalahelo fa ny fampianarana amin'ny fiangonana luterana malagasy ny sekoly ny fiangonana luterana malagasy dia andosirany olona tsy tafiditra any amin'ny fiangonana hafa no mangataka mba hiditra amin'ny fiangonana amin'ny sekoly ny fiangonana luterana malagasy tena potika tanteraka ny fanabeazana ato amin'ny fiangonana luterana malagasy tsy mampilendalenda olona intsony mampandositra satria tsy misy kalitao ny fampianarana ato tsy mitombo tsy azo antoka tsy mandroso fa izay mba vitan'ny missionnaire aza no simbaintsika mila mibebaka isika zary maivana eo anatrehan'ireo anjely ireo Jesosy raha tsy mitandrina isika ka lasa toereo fampianaran-diso sy ireo mpitarika sandoka no manana ny marina eo anatrehan'ny zanak'Andriamanitra zay manana ny fampianarana mandio ka ianareo zay mihizingizina ho loterana hiringiriny dia mijoroa asehoy ny marina lazao ny mazava fa tena loza lehibe manimba ny firenena ny tsy fahaizana manaiky sy manaraka ny soratra masina rehefa tsy fahindrena fahalalana ary fahazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina no aintsika manao ny asan'Andriamanitra sy manao ny asa tsara rehetra dia mivadika ho poizina izy rehetra ataontsika satria fitiavantsika tena fitadiavana sitraka fireharehana fieboeboana fisongadinana fanambanina ny hafa fanampepoana ireo malemy fifanasana vangy fifandrahonana adiseza sy ny maro samihafa no mahazo toerana eto amin'ny fiangonana ny favoritisme no ihazakazahany mampalahelo zany tsy maintsy mangataka isika amin'Andriamanitra mba hanampahindrena hanana fahalalana hanana fahazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina mba hahefa ny sitrapon'Andriamanitra sy handeha mendrika ny sitrapon'Andriamanitra irerihany amen ivavaka isika tompoko sotranao zahay ry tomponay fa nahitsinao nomenao torolalana mazava amin'ny alalan'ny fampianarana ny finoana marina hahalalananao Andriamanitra handehananay miendrika anao tomponay hitomboanay amin'ny finoana hitomboan'ny vokatra anananay ary indrindra haharitanay amin'ny fampianaranao rerihany ry Jesosy Kristy tompo tehirizo ny zanaky ny fiangonana luterana malagasy indrindra izay mpanaraka ny vondrona ZFLM amin'ny tambazotra tserasera mba hitombo amin'ny finoana ary ho tahaka ireo missionnaire fahiny zay nahantra ihany tsy nanakatao kanefa noho ny finoana dia nahatanteraka asa misiona lehibe ny joro vavolombelonao hatraty amin'ny faran'ny tany amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahana amen
Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara. Hampandroso ny fitiava